Ary isika zao koa dia tahaka an'izany hoe iza amintsika moa hoe vosahy iseo eo anatrehan'Andriamanitra.
fa raha misy joro anatrehan'Andriamanitra isika dia miharihary eo anatrehan'Andriamanitra ny faratsitsika rehetra ny fahotantsika rehetra. Fa na Isaia eto izay voantso mpaminany nahatsiaro ny tenany izy hoe lozako izy izy fa lehilahy marotomolotra eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra dia olombelo avokoa tsisy marina mandeha azy. Ary Isaia eto rehefa nahita an'izany izy hoe maty aho kanefa Andriamanitra mahandriamanitra ny famorampo azy dia tsy avy hatrany hoe handringana no atongavana, tsy izany no atongavan'Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana izy, mitady ny olona izy ary diovon'Andriamanitra ny fahotany. Ary izany endrika nanehoan'Andriamanitra tamin'ny fitondràna vainafy nampihafena amin'olona dia hoy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe voavela ny helikao ary voadio ny fahotanao. Satria ino ihany no hevitra mampisaraka an'Andriamanitra amintsika olombelona mahampanotatsika ny otatsika. Ary amaranten'Andriamanitra mazava tsara hoe tsy fohy ny tanan'Andriamanitra fa mahavonjy ary tsy lavy-dalovana sofiny fa mahare. Fa ny helokareo sy ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra ka dia tsy mihainy izy. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika ka raha miteny izany Andriamanitra tsy midinika fa hoe manary atsika izy, tsia fa mitady anao izy ho mpiara-miasa aminy. Mitady anao izy araka ny fanontaniana eto hoe iza no andeha ho erakay, iza no andeha hitory ny filazantsara, iza no ho vavolombelonay hanambarany Kristy amin'ny olona rehetra. Ambara soratra masina mazava tsara Isaia mpaminany any mbola milaza an'izany hoe ny aizina manarona ny firenena. Ny firenena lazay dia tsy firenena anankiray fa manambara izao tontolo izao voasary ny fahotana sy ny aizy ny olona rehetra ka tsy mahafantatra intsony an'Andriamanitra. Mitoetra ao anatin'ny aizina na dia misy masoandro tatao vovonana aza tsy mahalala ny alehan'ny olona, tsy mahalala ny hiafaran'ny olona, miraparapa ao anatin'ny hazavana ny olona mitady izay hampitoniana ny fono sy ny fanahiny, tsy mahita fitsaharana amin'ity fiainana ity ka tsy mety afa-po na inona omena azy, mitady izay zavatra hampitoniana ny sainy izy fa tsy mahatony ny sainy na inona ananany. Fa mitady famonjena, mitady fiadanana ka fiadanana saritsary no azony amin'izao fiainana izao. Mahazo trano tsara tare, mahazo ny sakafo, mahavoky, mahazo fandrimpahalemana sisisy, saritsary ihany zany, mandalo ihany zany. Fa ny fahafatesana ao aorian'io fiainana io, ao amin'ny fahafatesana makaizy izy, ino ny afarany. Tsy manana fanantenana ny amin'izay ao, ino ny maharitra mandrakizay ny olona eto amin'izao tontolo izao. Iza no mandeha hitondra ny faniro fanazavana hampahiratra mason'ny olona hahitany an'izany fanomezan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay izany. Iza no afaka hanambara an'izany, iza no lasantsika koa hamaly ny antsony tompo hoe intia irao. Marina fa azon'Andriamanitra atao tsara fa raha hanginana roa izy tompo dia ahoana izy ny ten'Andriamanitra. Ny vato no ny antsoantso. Azon'Andriamanitra atao mampiteny ny hazo tahaka nampitenenan'Andriamanitra ny ampondra amin'ny mpaminany Balamo. Rehefa tratran'olokolo dia ny ampondra masainy ny teny nananatra ny Balamo ka dia ny teny nananatra azy dia gaga Balamo hoe ahoana zany noho ny kolokolo. Azavelantsika Andriamanitra hampiteny ny vato, azavelantsika Andriamanitra hampiteny ny hazo. Fa azony atao zany raha tsy miteny ianao, raha tsy anotena ho azy ianao, raha tsy anaikohirana ianao, azon'Andriamanitra atao zany. Kanefa Andriamanitra manantena anao, Andriamanitra miandry anao, Andriamanitra miantso anao ho hirana ka mametra-pampitaniana izy ao tianao hoe andeha ho hirako ve ianao, manaiky ve ianao. Raha tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra, io ny arekana ny azo fijaliana ny amponany io, tsy ny fahotany io, tsy ny faharatsiny ny amponany teo, namatsiana azy io, fa no fitiavany any, fitiavany anao zany. Ary tiany koa hahafantatra izany ireo izay mbola any ivelany. Ianao zao tafiditra ato anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza no mbola taonareo izay mbola any ivelany. Ao Jesosy manazo hoe mbola manana omby maro izay tsy ao anatin'ity valam-pino Jesosy. Ary maomboniko reny.
mandeha fa ianareo ira. Ary izay mino hoe Jesosy dia mbola hanao asa lehibe no izay natao maro ireo izay mbola any anaty ivelany miandry anao mamantena anao. Izany no antony nanaovan'Andriamanitra hoe iza no andeha ho irakay. Ary io natokana mpaminany rehefa aminany Isaia namaly teny rehefa resy lahatra ny abe ny voninahitry'Andriamanitra izy tena miteny izy tena azy hoe itiao mino fa isika rehetra koa mpiandro ity tsy hanyle lamosina an Jesosy fa anaiky tiao Jesosy irao tsy miandry diplôma antsika Jesosy hoe mila diplôma teo mozika be vao andeha ho hira tsy fa ny fanekenao tsotra tahaka zaza manoa am'ray aman-dreny mitadiavan'Andriamanitra ananatsika koa. Fa ny fanahy masina dia ilay fanahy fandrina no ampianatra atsika ny zavatra rehetra. Fa dia ino fa ny tompo no hiasa ao anatintsika amin'ny fahabolon-terantsika ho amin'ny asa. Fa tsy atomoka tsy foana ny fikererantsika ina ho ny tompo. Fa ny farany ho avy izy dia Jesosy mahafantatra ny azy. Amaranatsika ny antso dia voalaza ao amin'ny boky Malakely. Boky Malakely ny fahatelo izay mampiaraka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia izao no ambaran'ny tompo ao. Amin'ny fahaenina ambin'ny folo Malakely ny fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niainga raha izany. Ary misy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay natahotra an'i Jehova sy mihevitra ny marina. Ary rakitra soainy reny Jehova amin'ny andro izay potendreka tompo Jehova tompony maro. Ary hoantra azy aho toy ny olona antro ny zaran'lahy izay mamoko azy. Ka dia ho hitanareo izay mambaran'i Jehova. Ka dia ho hitanareo indray dia tsy fitovian'ny marina sy ny mely dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fampanampenana omen'Andriamanitra promesy omen'Andriamanitra antsika izany. Fa raha manompo azy tsika tsy manompo ny foana. Andriamanitra mahita izay manompo azy. Ka voalaza misy boky iraketana ny ataontsika hoe naninao amin'inona ny andronao, ny andro fahatamporanao, ny andro fahazazanao, ny andro fahalebezanao, laninao tamin'inona. Fa voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izany. Dia iny resaka menakavy samy amin'iny tena ny amin'ny fiantson'ny tompo fiara-miasa aminy. Kofa namponerantsika an'izany tsy hanao zao hoe maso ety ianareo izay mamitena ho amin'ny asan'ny tompo. Fa misy taratasy nomenantsika ny telatavana eny. Iny zany mino fa namaky ny daholo isika rehetrarehetra manontany ny tompo manao zao hoe iza no andeha ho irakay, iza no iraka, iza no andeha ho irakay. Isaia namaky hoe mitiao nao karaha mitovy fo amin'ny Isaia mpaminazy dia ao isika ameny. Tsy maninona na fenonao daholo izy rehetrarehetra, ahatratranao izy rehetrarehetra, ho fenonao daholo ny kazy rehetrarehetra eo, tsy maninona na fenonao zany. Raha misy ny tianao anankiray fotsiny, ary mety misy koa tsy voalaza izay tianao anehonao ny fampiratenanao tompo. Soratany hoe ny hafa zavatra hafa manavananao sorata eo zany. Dia ampio ny anaranao eny amin'ny soniany hoe sady manao ny anaranao ianao no soniavinao zany. Sonianao ataonao amin'ny Jesosy io, fa tsy sonia ataonao amin'ny fiangonana koa io fa sonia ataonao anatrehan'i Jesosy io satria fanekena ataonao amin'ny Jesosy io. Dia ao anatiny anaovantsika hira anankiray no hamemonareo azy. Dia rehefa aveo isika manao hira anankiray ihany anaterana amin'ity. Na rehefa femonareo koa izy dia ao anatin'ity hira ataontsika ty ihany koa no anateranareo azy eto. Ao misy ny tampony fanodoantsika ny fanekensika ny antson'i Jesosy. Aterintsika eo, tsara manao rakitra isika, dia miovina manatitra ny izy ao
dia misy vavaka atao aorianan'izay. Misy vavaka atao aorianan'izay. Samy nazo antidôna isika to, dia mbola tsy nazo to dia taona manome azy. Dia asio marika zany manoloana izay tianao atao. Le batisa ho an'izay tsy mbola vita batisa. Fa tsy hoe vononao atao batisa indray mandeha, tsy hoe atao batisa indray mandeha tsika. Na efa mampianatra ianao dia amin'ny pianon'io ity no anavaozantsika iray ny fanoloana tenantsika. Raha tsy mbola nanandraikitra ianao, atoloro ny tenanao. Rehefa dekônina ianao, mariny ihany dekônina fa navaozana fanoloana tenantsika ny pianon'io ity. Raha efa amin'ny koraly ianao, mariny ihany koraly, anavaozanao fanoloana tenanao indray, tiandronao ity izay nandrenisanao ny antso Jesosy. Ino no avaozoko anio? Ny fanoloana-tena ho anao Jesosy. Ny pianon'io ity. Ny fonao jereny Jesosy, ny tompo mandinika ny fontsika, ny toe-fontsika rehetrarehetra. Ary mahalala ny ao anatin'ny fontsika. Aza vela isy zavatra nakatsakana ny fanoloana-tenanao. Maro ny fanahina, hoe tsy manam-potoana ve ianao? Manam-fotoana ianao, men Jesosy fotoana ianao. Fa hain'Andriamanitra no mampitsaina antsika. Ho an'ny mpiandry, rehefa mpiandry ianao, avaozo ny fanoloana-tena. Raha ohatra mbola tsy mpiandry ianao ka te hiditra ao mpiandry, dia avaozo atoloro ny tenanao manjary ho an'ny tahaka an'izay zany ireo rehetrarehetrareo. Ny mpandika teny amin'ny fomba iovahantsika, mila an'izany. Azagaga ny ao mety feno vazaga mba amin'ity fa amin'ny teny gasy no anaovantsika ny teny bibikatsika, fa misy ny mpandika teny amin'ny teny frantsay. Fa tsy fantatsika izay mikasan'Andriamanitra hidirany vazaha atao amin'ity toerana ity. An'Andriamanitra zany fa ny anjarantsika izao mitoro ny filazantsara, ny fahasoavana amin'ny olona rehetra. Ka dia mahereza tokoa ary ataovy ny anarana Jesosy zavatra ataontsika rehetra. Raha tsy diso amin'ny davio fa nisy kiray tsirairay eny dia io favoamo zany amintsika azy. Rehefa vita zany dia misy hirana iray raha tsika manao sady manaritra amin'ny pianona ity tsika manaraka mandeha tahaka an-davitra ihany dekôna mandamina ny famosoantsika tokony hira raika amin'ny valopolo sy
fa manomboka mitianao io ity izay anavaozanay koa ny fanoloranay ianao amin'izany asana izany. Ianao no hampaherina ary indrindra hanome fitahianao sy ny fahasoavanao aminay tsiraray avy. Dia mamonjena izay mety manahirana anay tsiraray avy miady fanahinay. Ny zavatra manahirana anay aza vela izany Jesosy no anakana anay amin'ny fanarananao. Azona amin'ny fahasoavanao zay ary mamonjena izany toerao satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao satria tsy miova ianao mahay anio avy-mandrakizay ary amikianao ity ianao dia mbola miasa ho aminay tsiraray avy. Dia ho raiso no antrakasitranao irery amin'ny izao fanolorana tena ka miasa amin'izao. Manao dera sy milaza aminay mandrakizay. Amen.